Asan'ny apôstôly toko 7. Nandray ireo tradoza ny tao melita. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 1 hatramin'ny 9. Ary rehefa voavonjy zahay vao fantatray fa melita no anaran'ilay nosy. Ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompotany taminay, fa namelinafo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsiaka ny andro. De namory kitay hazo iray trotrona Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo. Ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompotany ny biby niraikitra tamin'ny tanany, de niresaka hoe izy mpamonolona tokoa io lehilahy io, ka na de voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy, tsy avelan'ny todinaina ho velona. Fanakifiny ho eo amin'ny afo lay biby, ka tsy nisy naninina izy na de kely akory aza. Ary ny olona kosa nanampo azy hivonto na hikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandry ela izy, ka nahita fa tsy nisy na inona nanjoan'ny Paoly, de niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Fanasitranana ny rain'i Poplio. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 7 hatramin'ny 10. Ary teo akaikin'io dia nisy sahan'ny Poplio, mpanapaka ny nosy, izay nandray anay ka nampiantrano anay tsara atelona. Ary narary ny tazo sady nivalandra ny rain'i Poplio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra-tanana taminy, de nahasitrana azy. Ary rehefa vita zany, de tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomeny olona anay. Ary rehefa andeha zahay, de novatsiany tsara. Tonga tany Roma i Paoly. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 11 hatramin'ny 12. Ary rehefa afaka 3 volana de niondrany zahay tamin'ny sambona Aleksandria, zay efa nandany ny rinina teo amin'izany nosy zany, sady nisy sariny zazakambana. Ary rehefa nitody tany Sirakosa izahay, dia nitoetra teo hatelona. Ary no niala teo zahay de nispirana nakany Regioma, ary rehefa afaka ndray andro, de ny fofofo avy any atsimo ny rivotra, koa no niapitso de tonga tao Potiôly izahay. Tao no nahitanay ny rahalahy sasany, ary izy niangavy anay hitoetra tao aminy hafitoana. Ary toy izany no nandrosoanay nankany Roma. Ary no naharenidianay ny rahalahy tany, dia tonga izy nitsenanay hatrany amin'ny tsenana Pio sy ny tranom-bahiny 3. Raha nahita azy Paoly de nisaotra n'Andriamanitra izy ka nahazo toky. Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navelany hitoetra mitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Nijoro vavolombelona tamin'ireo jiosy tao Roma i Paoly. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 17 hatramin'ny 19. Ary rehefa afaka hatelona, de nampanalain'ny Paoly hiangona izay lohandohany tamin'ny jiosy. Ary rehefa niangona ireo, de hoy izy taminy: Ry rahalahy, izaho dia mpifatotra avy tany Jerosalema, natolotra teo tanan'ny Romanina, na de tsy diso tamin'ny firenetsika aza, na tamin'ny fanaondrazana. Ary rehefa nanadina ahy mafy ireo, dia saika nandefa ahy ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoerin'ny jiosy zany, de tery aho ka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy mba toy ny manana teny hiampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, hahitako anareo sy hiresahako aminareo. Fa no ny fanantenany Israely no hifatorako amin'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy: Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nakaty nanambarana nilaza ratsy anao. Fa tianay hore aminao izay hevitrao,
fa ny amin'izany antoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro no nankeo aminy tao an-trano nitoerany, ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ary ny teny eo amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy hino an'i Jesosy. Ary ny sasany nino izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy manino. Ary raha tsy niraisainy ireo dia niala rehefa nanao teny raim-bava Paoly hoe: marina izay nampilazainy fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin'ny razanareo manao hoe: mandehana any amin'ity firenen'ity ianao ka lazao hoe: mba hahare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa dala ny fon'ireo olona ireo, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ary hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia 4:9-10. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy hiaino azy. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa ny jiosy ka niady hevitra fatratra. Gadra tao Roma i Paoly, ary nitory teny tsy nisy fisakanana. Asan'ny Apôstôly 20:20, 1:30. Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina tao an-trano Fany, ka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy, dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be, ary tsy nisy fisakanana.